mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Valonarahabantsika riavako malalatra trity zoma fa eniny volana desambra ity mitaratasy zay fotanipolo an'ny kolosianina no zara mofonaina ao antsika ny riavako. Kolosianina toko fatelo andiny faharoambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Kolosianina toko fatelo andiny faharoambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Vakina aminaran'i Jesoa. Koa mita fifamindram-po sy fiantrana, famirampanahy, fanetretena, fahalemem-panahy, fandefirana araka ny olombofidin'Andriamanitra sady masina ny malala. Mifandefera ka amin'ny fahamela heloka ianareo raha misy manana lahelo amin'ny sasany tahaka ny namelan'ny tompony heloka ireo no aoka mba hamelanareo heloka kosa. Ary aoka ambonin'izany rehetra izany ny fitiavana fa fehiny fahatanterahana izany. Ary aoka hanapaka ao am-ponareo ny fiadanana Kristy fa ho amin'izany no hiantsonanareo tena iray. Ary aoka ho feno fisaorana ianareo. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny taonjato faharoapolo izay lalovantsika teo moa riavako malala dia taonjato izay niavaka teo amin'ny tantaran'izao tontolo izao. Niavaka tamin'ny lafin-javatra maro. Raha namiratra tamin'ny ataontsika hoe découverte ny taonjato sy ambin'ny folo dia tsy latsa-danja izany akory ny taonjato faharoapolo. Niavaka izy. Ohatra hoe teo amin'ny lafiny nampalahelo, ady lehibe anankiroa ny nenana tao, betsaka ny olona maty. Fa raha eo amin'ny lafiny ataontsika hoe ara-piarahamonina dia azo lazaina hoe betsaka ireo fikarohana hita, ny tombony isan'ny mponina, ny hasalaman'ny mponina reto ambonin'ny tany. Taonjato faharoapolo isany nanamarika ny hoe haingana be ny halava ny fotoana iainan'ny olona, ny espérance de vie, vokatry ny vaksiny sy ny fanafody isan-karazany hita. Ny taonjato faharoapolo nanamarika ny hoe mipoitra ireo ny démocratie libérale zany hoe io rafitra iainantsika io izao toe-karena mbola nivatsika amin'ny taonjato iraika amby roapolo zao dia nivatsika tamin'ny taonjato iraika amby roapolo. Ny communication, ny mondialisation izay efa nenana tany amin'ny taonjato faha dimy ambin'ny folo dia nitohy ary nomeny ny taonjato faharoapolo endrika vaovao mihitsy nanomboka taty amin'ny taona sivifolo sy sivinjato sy arivo. Fa izay anankiray manaitra ny taonjato izay dify teo alohantsika iny dia ny fotom-pisainana antsoina hoe existentialisme. Ny existentialisme izay arak'izany dia exister dia fomba fisainana izay manao zava-dehibe ny fisiana. Frantsay anankiray izay isan'ny nalaza antsoina hoe Jean Paul Sartre, filôzôfa isan'ny nalaza. Raha fa miresaka hoe existentialisme ianao dia sarotra aminao ny tsy resaka zany filôzôfa frantsay zany. Dia tao anatiny koa misy vitsivitsy Albert Camus, fa raha ny tena marina dia tsy izy irery akory. Fa nisy zokiny ara izay nantsoina hoe Søren Kierkegaard, danois izy io, izay mpivavaka be, théologiana sady filôzôfa zanaka mpitandrina, théologiana, no nivohy ny existentialisme. Saingy ny mampiavaka ny existentialisme nivoizin'ny Søren Kierkegaard sy ny existentialisme nivoizin'ny Sartre sy ny namana dia ny existentialisme nivoizin'ny Sartre dia tsy mino an'Andriamanitra, athée zany, tsy mino ny fisian'Andriamanitra. Fa ny existentialisme nivoizin'ny Søren Kierkegaard dia mino an'Andriamanitra. Raha toa ka miresaka an'izany amin'ny ity kolosianina antsika dia mazava tsara fa inona moa ny antom-pisian'ny olona? Raha metraka fanontaniana aminao kristianina hoe inona ny antom-pisianao? Inona ny tena antony izay nahatonga antsika nisy tetỳ amin'izao tontolo izao? Inona no hery manosika antsika koa velona sy ho tia mivelona? Zay no mahatonga ny hoe miresaka an'izany fotom-pisainana izay nolovana tamin'ny taonjato faharoapolo zany tsika.
Ho andry Soren Kierkegaard, ho an'ireo tsika hoe mivohy ny existentialisme, mino an'Andriamanitra, mino ny fisin'Andriamanitra de zao lay teneny manao hoe ny antom-pisiana no nisy talohan'ny fisiana. Ny antom-pisiana aloha no nisy talohan'ny fisiana. Ho an'ireo kristianina zany de zao ny antom-pisitsika no nisy talohan'ny fisiantsika. Zany hoe tsy hoe rehefa nisy ny olombelona vao nieritreritra Andriamanitra ataoko inona reto olombelona reto, inona ary nanaovako an'reto olombelona reto, tsy zay, fa ny antom-pisitsika de efa nisy talohan'ny nanaovan'Andriamanitra antsika. Zany hoe misy antony zany nanaovan'Andriamanitra antsika. Ary izay toe-javatra zay dia tena ao anatin'ny Jean Calvin zay mahatonga ny Calvin miresaka ny antsoiny hoe prédestination, dia satria amin'ny olona tahaka andry Calvin na tahaka andry Kierkegaard teny hoe ny antom-pisiana no nisy talohan'ilay fisiana. Zany hoe io lay tenenindreo ataontsika hoe philosophe tahaka andry Kierkegaard raha teo manao hoe l'essence ça précède l'existence. Zany hoe lay antom-pisiana aloha ohatra hoe raha ohatra ka misy ataovy hoe misy hety dia ny raha misy hety de satria manamboatra hety ianao de satria efa misy lamba hoetezana. Zany hoe alohan'ny atongavan'ny lamba, alohan'ny atongavan'ny hety de efa nisy aloha lay lamba. Izany toe-tsaina zany dia ataontsika hoe zava-dehibe ao anatin'ny fiainana kristiana. Satria ny fiainana kristiana dia ny antom-pisiako dia Andriamanitra no nampisy azy. Misy Andriamanitra de nisy aho. Nisy Andriamanitra de nisy sika. Ary ny antony nanaovan'Andriamanitra antsika de misy heviny. Zany hoe ao amin'Andriamanitra, ao amin'ny Kristy no akatsika ny antom-pisitsika. Ary izay mahatonga tenentsika teo hoe misy ireo olona zay mahatonga ny hoe rehefa hitarina izy de tonga any amin'ny prédestination. Raha izany de zao ny fisiako zany de efa voalamina de melo mba anaraka zay antom-pisika efa nalahatra Andriamanitra izay. Raha ohatra ka ro hitana amin'ny lafiny anankiray. Fa ry Sartre moa izy tsy mino fisin'Andriamanitra de ny aminy de zao manao hoe l'existence précède l'essence. Zany hoe misy aho aloha vao mieritreritra hoe ahoana moa zany ny antom-pisiako. Zany hoe ny olona ihany ho an'ireo olona reo dia ny olona ihany no efa misy izy vao mieritreritra ny hoe ataoko ahoana, inona ny valeur arovako, inona ny dikany, za ihany no manome antony ny antom-pisiako, za ihany no mampisy dikany ny antom-pisiako, zay mahatonga azy mivohy be ny fahafahana. Eto de am'izao rahatsika zao moa voizina be reny toe-tsaina hoe za ihany nge no mampisy heviny ny fisiko e. Za ihany no iankina ny fisiko, ny fahombiazako miankina amin'ny fisiko, ny valeurako na ny sotoavina arovako de za ihany no mamorona azy, ny olombelona ihany no mamorona azy, satria ny existence précède l'essence. Zany hoe efa nisy aho dia tsy maintsy manao zay mba hapetipetiny fiainako sy ny tahaka zany, fa tsy zay loatra amitsika kristiana. Itsika mazava be mihitsy araka ny tenin'ny Paoly no arian'Andriamanitra talohan'ny fanorenana izao tontolo izao de efa nisy tao aminy isika. Revako eto ary de mitaratasy ny saotany Paoly amin'ny Kolosianina de manazava amitsika fa manana sotoavina manokana isika, manana valeur manokana isika, manana izay ataontsika hoe toetra manokana iavahantsika. Io toetra manokana iavahantsika io dia ao amin'Andriamanitra no nakatsika azy. Zany hoe taloha lavitra naharianantsika de efa nisy Andriamanitra, ary toetra n'Andriamanitra io de efa napetrany tao amintsika. Misy toetra n'Andriamanitra nataony tao anatintsika ary manjary iainantsika. Io toetra n'Andriamanitra ao anatintsika io rehefa iainantsika de mahatonga antsika sambatra. Ito ary de misy toetra zay mampiavaka ny kristianina. Dia mampiavaka ary tsy hoe mampiavaka avy mampiavaka fa antom-pisiny mihitsy. Ny tenin'ny Paoly amin'ny teny hoe 1:12 hoe mitafy, ilay matoa teny hoe mitafy en duo, zany hoe toy ny akanjo hiakanjoy. Aoka ho toy ny akanjo eo aminao. Rehefa miteny hoe akanjo de zavatra hita maso zany. Rehefa miteny hoe akanjo de zavatra mampiavaka zany.
hoe iny fanaminy miaramila, fanaminy mpitandro na mavatra mampiavaka zany. Rehefa miteny hoe akanjo na lamba hitafiana de milaza zavatra eny ivelany, miaro anao zany, manome haja anao zany, mampiavaka anao zany, manome voninahitra anao zany rehefa miteny hoe fitafiana. Ary de hoy Paoly manao hoe tafio zany famindram-po zany. Aoka ny fiainanao ho mariny antsoiny hoe famindram-po, fiantrana, famiram-panahy. Ny kristianina avako malala de zao, tsy hoe fanasina fefanasina, fa ny kristianina dia manana anton-dia mazava. Zay mahatonga ny teny latina rehefa miteny hoe paroisse de nataony hoe parokoi. Ny parokoi na paroisse dia izay parokiamo amin'ny teny latina, parokoi amin'ny teny grika, izay midika hoe séjour. Zany hoe ny dikan'teny hoe paroisse dia toy ny hoe séjour zany hoe fotoana ohatrany hoe mivahiny. Raha ohatra ka mpivahiny tsika zany aty am'ty tany ty, de misy kosa ny toerana zay tena nialantsika na toerana zay ova-tanitsika. Zay ny manazava an'le toerana teo manao hoe isika kristianina de resy lahatra, fa tsy tonga ho azy aty am'izao tontolo zao, ka ity am'izao tontolo zao vao amorona soatoavina, ity vao amorona fomba fiainana dia ifandona amina soatoavina maro samihafa rehefa tsy mitovy hevitra de hiady. Fa ny kristianina de zao mpivahiny ity, ary manana antom-pisiana mazava nataon'Andriamanitra, noharian'Andriamanitra tongotra aman-tanana mba ho tian'Andriamanitra, hanompo an'Andriamanitra ary hanompo ny namana sy ny mpiarabelona. Zay mahatonga an'io hoe mba manana renao famindram-po, manana fanetretena. Le vombolana hoe manana aza tsy de tena tsara loatra, satria zany miteny hoe manana de mbola milaza zavatra azo sarahana am'teny zany. Afaka miteny hoe za manam-bola fa tsy aty amiko ny vola fa any am-banky, afaka miteny hoe za manana fiara fa ny fiara tsy aty amiko fa ny garage. Fa miteny hoe mitafy kosa de milaza zavatra tsy azo sarahana aminao. Raha miteny hoe za manao akanjo fotsy de hita eo aminao hoe le akanjo fotsy, zay le mitafy. No zany tsy hoe manana famindram-po fa tena hoe ataovy hita eo aminao mihitsy io famindram-po io. Tafio le fiantrana, tafio le famiram-panahy, tafio lay fitiavana. Fito no isan'ireo toetra zay asain'ny Paoly iainantsika ireo ambony zany rehetra zany, na ho fehikibo mamatotra an'izany ny fitiavana. Zay mahafito azy. Paoly moa nao zava-dehibe ny toetra fito kohitana voalohany teo ambin'ny folo efa andresantsika ndray mako ireo toetra fito ny fitiavana sy ireo toetra fito zay tsy hany ny fitiavana. Dia eto dia misy toetra fito ndray zay iavahan'ny kristianina amin'ny manodidina azy. Afako ndresaka momba ny taonjato faha roapolo tsika, miditra amin'ny taonjato faha iraika amby roapolo. Olona manahoana moa ny olona ankehitriny? Olona masika, olona mora mitsara, olona tsy ampy fanteferana, olona tsy mahana fahalemem-panahy. Ary nahataontsika hoe manana moral satria ny moral mety ho azon'ny olona amin'ny alalan'ny fanabeazana ataony. De zao moral manalavitra an'Andriamanitra, moral miivo amin'ny maha olombelona, moral natoetra miivo amin'ny maha olombelona fotsiny ihany, ka miteraka fanindraindrana olombelona, miteraka fanindraindrana fahombiazana, fa tsy toetra mampisy fiadanana sy fifaliana. Afako men'Andriamanitra tombonandro ianao, inona ny antom-pisianao? Ataovy ho zava-dehibe arany hoe ao amin'i Jesosy. Zay mahatonga ny Paoly ny teny manao hoe tsy izaho intsony ny velona, fa Kristy ny velona ato anatiko. Antom-pisino zany. Ny antom-pisiko de zao Jesosy. Jesosy satria izy namelona. No zany dia zany kristianina zany de manana an' Jesosy ao anatiny ho Paoly. Satria manana an' Jesosy ao anatintsika isika de olona manana fifaliana sy fanantenana ao aminy. Eto ary afaka malala de asain'ny soatra masina miakanjo ny famindram-po ianao. Ary zay averin'ny Paoly mafimafy mihitsy alavainy kely ny fanazavana azy de ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Mifandeferaka mifamela heloka ianareo. Raha misy manana alahelo amin'ny sasany, tahaka ny namelan'ny tompony helokareo, anao ka mba ifamelanareo heloka kosa. Mamitina n'ireo toetra fito zay volazantsika teo ireo zany, mahaiza mifamela.
aoka hifamela heloka ianareo raha misy manana alahelo amin'ny sasany. Ny olombelona de amaha olombelona azy de tsy voatery ahavita zay rehetra mety ho andrasan'ny namany aminy foana akory, satria ny olombelona tsy mahafantatra zay andrasan'ny namany aminy feno, tsy mpaminany izy. Tsika rehetra de samy na de miezaka ho tiany namantsika ary sika satria nampianarin'i Jesosy an'izany, de zao mety misy zavatra mandrakariva ataotsika manafotoana ny namantsika, mety misy zavatra mandrakariva eritreretintsika ho mety aminy ara tsy mety aminy. Renindrehetra nefa de manjary miteraka alahelo anatin'ny namantsika, indray tsika tsy mahavaly fity, indray misy namantsika nanaovantsika, nanao zavatra tamintsika, nanampy atsika, nanohana atsika, nikarakara atsika, nefa rehefa tonga amin'ny fotoana mba iandrasany an'izany na amin'ny fotoana zay mety ho mahatery azy de tsy mahavaly fity tak'izany tsika, de mety malahelo izy. Ahoana moa izy ny tsy alahelo? Satria fony tao anatin'ny sarotra tsika de teo foana izy, fony tao anatin'ny manahirana sika de teo foana izy, tamin'ny fotoana mety ho nilatsika azy de teo foana izy. Fa mety misy fotoana kosa zay mba niandrasany atsika kanefa mety tokony ho vitatsika mihitsy nefa tsy nataotsika, ohatra, dia malahelo izy. Zany hoe lay fananana alahelo le samy Paoly dia tsy voatery akory hoe fanahiniana, fa misy tena tsy fanahiniana mihitsy. Misy ny fanahiniana satria mpanota isika ka mampalahelo ny namantsika, ohatra hoe fosaitsika izy na anaovantsika eritreritra na mafo aminy sika, mety misy ny fanahiniana. Fa mety misy koa ny tsy fanahiniana. Tsy fanahiniana noho ny antony hoe tsy afa-manoatra, tsy fanahiniana noho ny antony hoe manapetra isika. De ao anatin'ny rehetrarehetra de mety na fanahiniana na tsy fanahiniana de zao mety manana alahelo amintsika mandrakariva ny namantsika. Dia mitodika amin'ireny olona mety manana alahelo amintsika ireny Paoly eto manao hoe aoka ho toetra anareo ny fifamelan-keloka. Ary raha misy fivavahana miavaka amin'izany hoe fifamelan-keloka zany de ny fivavahana kristianina. Ny fivavahana silamo tsy zany, fivavahana silamo maso solon'ny maso, nify solon'ny nify, fivavahana jiosy aina solon'ny aina. Zay tsy mampilamina an'io ao ataontsika hoe brosorian dia tsy milamina mihitsy satria ny aina solon'ny aina, maso solon'ny maso. Fa ny fivavahana kristianina kosa de zao tsy fivavahan'ny valifaty, tsy fivavahan'ny miandrika endri-toana, fa fivavahan'ny olona tia na dia ny fahavaliny azy, fivavahan'ny olona tsy mamaly ratsy ny ratsy, fivavahan'ny olona zay mamaly soa ny ratsy. Zay ny fivavahana kristianina. Zay mahatonga fivavahana kristianina miavaka sy mitondra fanavaozana teto amin'izao tontolo izao. Mitondra fanavaozana ny amin'ny hoe lasa fiarahamonina azon'ny olombelona iainana ny fiarahamonina kristianina. Fiarahamonina azon'ny mahantra iainana, fiarahamonina azon'ny resy iainana, fiarahamonina azon'ny olombelona rehetra iainana, fiarahamonina azon'ny vahiny iainana, fiarahamonina azon'ny kamboty iainana. Zany ny fiarahamonina kristianina satria miorina amin'ireo soatoavin'ireo hoe mba manana famindram-po, mahaiza mifamely. Le afaka malala asa manahoana ny eo an-tokantranonao ao, asa manahoana ny eo anatin'ny fiangonana misy atsika, asa manahoana ny eo anatin'izay fikambanana kely misy atsika ny ambanivohitra any, asa manahoana ny mipiray tanindrazana amintsika, ny ainan'ny kristianina ve zany hoe mifamela, mifamindra fo. Ny ainan'ny kristianina ve zany amahory mbo fidin'Andriamanitra azy. Zany toetra zany de toetra nataon'Andriamanitra ananany mpiny talohany naharian'Andriamanitra ny olombelona mihitsy, noharian'Andriamanitra ny olombelona, tsy noharian'Andriamanitra olombelona masika na olombelona mpamalifaty, tsy zay ny programan'Andriamanitra amin'ny olombelona. Zay mahatonga antsika miteny hoe l'essence précède l'existence. Tsy noharian'Andriamanitra programan'Andriamanitra amin'ny olombelona, tsy olombelona hifamono, tsy olombelona hifaripaka, fa ny programan'Andriamanitra amin'ny olombelona dia olombelona iaina ny fitiavana sy ny fifankatiavana. Zay mahatonga n'Andriamanitra tezitra tamin-kaina hoe ny programako ny aminao satria ny olombelona de hita rehefa nataon'Andriamanitra raha ditan'Andriamanitra fa tsara indrindra zany. De noho zany dia ny essence na ny antrim-pisian'ny olombelona na ny dikany isin'ny olombelona dia ny aina ny fitiavan'Andriamanitra. Fa rehefa tsy hita tao amin'ny fitiavan'Andriamanitra, tsy hita tao amin'ny olombelona ny fitiavan'Andriamanitra dia tsy maintsy namonjy ny olombelona indray Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy zanany. Afaka malala toetra an'Andriamanitra mihitsy io toetra mamindra fo io. Toetra an'Andriamanitra io toetra mamela heloka io. Io toetra an'Andriamanitra io miaina amin'ny fitiavana io. Io toetra an'Andriamanitra
io ambaran'ny Paoly ety manao hoe manana fanetretena sy fahalemem-panahy. Raha manana zany toetra zany ianao de miombona toetra amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra na mitaky an'izany amintsika tsy hoe sanatria zavatra tsy vitatsika zany fa vitatsika izany satria nataon'Andriamanitra manana an'izany fo zany sika. Tsy hoe zavatra ataotsika hoe tsy azontsika tsy hananana zany fa tena azontsika hananana zany satria Andriamanitra zay mahafasoavana azy. Andriamanitra efa afaka manome raha tsy efa nanome an'izany fo zany ao tsika. Mety eza raha iaino mibitsiky ny fanahy masina riavana, mety eza iaino mibitsiky ny fanahy masina amin'ny fiainanao mba olona manana zany toe-panahy araka an'Andriamanitra zany, tsy olona mieboebo, tsy olona mirehare, tsy olona masika, tsy olona mitahiry alahelo, mitahiry lompo, manozona. Tsy zany ny mpanompon'Andriamanitra, tsy mpanompon'Andriamanitra zany. Mpanompon'Andriamanitra tsy miantso zay, tsy miantsozona asimba amin'ny fiainan'ny namany, tsy mpanompon'Andriamanitra zany satria Jesosy tsy nanao an'izany. Jesosy nombona tao amin'ny hazo fijaliana fa tsy niantso ozona ho an'izay zay nanisy ratsy azy akory izy. Jesosy nombona tao amin'ny hazo fijaliana fa tsy niteny ratsy zay nanombo azy tamin'ny hazo fijaliana akory izy. De tiany ny tompo toetranao zany. Ary io zay mizana andanjana anao ny hafa ihany no mizana andanjana Andriamanitra anao. Rehefa mamela ny heloky ny namanao ianao de mamela ny heloky kokoa Andriamanitra. Rehefa manatsotra ny fonao amin'ny namanao anao, rehefa mamaly soa ny ratsy ianao de zao mamaly soa anao koa Andriamanitra. Rehefa mana fanetretena ianao de zao manondrotra anao raha teo koa Andriamanitra. Noho zany matokian'Andriamanitra, iaino ro toetran'Andriamanitra zay tian'Andriamanitra iaino anareo. Hoy ny soratra masina aminao, mitafia ara-famindram-po, fiantrana, fahamoram-panahy, fanetretena, fahalemem-panahy, fandeferana, araoka ambonin'izany rehetrany ny fitiavana. Vavaky sika. Tompo amin'soranao zay noho ny amin'ny soratra ao masina izay mampianatra anay fa ny toetranao Andriamanitra dia nataonao ho toetranay amin'ny alalan'ny fanahinao masina ty anatinay. Ka tsy ilay nofinay mampisaraka anay aminao no mibaiko ny fitondrantenanay fa ny fanahinao masina ty anatinay. Saotra tompo ny amin'ny famindramponao, saotra ny amin'ny fahalemem-panahinao, saotra ny amin'ny fanetretenanao sy ny fiantranao, saotra ny amin'ny famelanao heloka sy ny fitiavana tosaka ao amin'ny fiainanay. De ampianaro zay tompo amin'izao tontolo andronay zao hanan'izany toe-panahy sy toetra soa tianao hovoizina eo amin'ny fiarahamonina zany. Vavaky izay ho an'ny tokantrano tsirairay, aoka ao am-pon'ny tokantrano tsirairay, ao am-pon'ny isam-batan'olona zany toe-panahy tianao hananany mpino zany. Mba ho fianakaviana, mpiray tanindrazana, mpiray fiangonana, mahay mifamely zahay. Mba ho mpiray tanindrazana sy mpiray fiangonana, mahay mifanohana, mifampiantry zahay. Mba hatsoa kristianina hanarany ka ho tsarain'izao tontolo zao ho mpifakahala, ho mpifamaly faty, fa atao am'izay tompo hanana fitiavana sy fahalemem-panahy. De tahiny tontolo andronay anio Jesosy, ataovy tontolo andro eo mba fahasoavanao. Diovy amin'ny raha soanao zahay mba ho zandry, ho zanaka tianao Jesosy amin'ny fony amanontolo. De tahiny tontolo andronay ny asanay, ny fikasanay, tahiny tompo eo mba fahasoavanao. Misaotra tompo malala fa aminao Jesosy no lazavaka izany. Amen.